Nitondra ny fahitany izay trangana retina pesta tamy mahazovahana eto amintsika izay koa ny solombavambahoaka Ramatoa Anitra Razafimanatsoa na efa anatina fotoan-tsarotra aza ny firenena ho izy dia mbola variana amin'ny fanilika andraikitra trano mpitondra fanjakana ny fifanomezan-tanana nefa no tokony ampiarina ho hiatrany ny fanazavany. Fifanomezan-tanana fa tsy fanoliana andraikitra no tokony ataon'ny mpitondra amin'ny ady atao amin'ny valana retina pesta hoy Anitra Razafimanatsoa député Tine no sady filoalefitry ny anteneram-pirenena faritany Antananarivo mamafisiny ihany koa fa tokony averina amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fitantanana ny samva izay misahana ny fandraofana ny fako. Fifanomezan-tanana ny mpitondrana fanjakana sy ny commune na ny autorité izay misy rehetrarehetra amin'izay toerana misy an'ireo épidémie na peste ireo. Ny antony rehefa tsy mifanometanana fa laha ny andro fampitsikera sy ny fanometsiny sy ny fanilika andraikitra dia ny vahoaka no maty fa ny olona izay afaka mitsabo tena fa misy olona tena tsy mahafantatra akory ary hoe ahoana zany fisehoan'izany hoe voan'ny peste zany fa ny olona fantatra dia fa rehefa maty le olona zay vao fantatra hoe voan'ny peste le izy misy fahatarana zany ao anatin'izay ka raha tsy miara-miasa ny mpitantana ny fitondram-panjakana ny autorité locale ny olom-boafidy rehetra dia zava-poana daholo ny zavatra atao hoe satria sady mila moyen mila sensibilisation fa indrindrindra éducation amin'ny resaka fanadiovana zany fanadiovana fiarahamitana. Avelao ny samva anao ny asany fa avereno amin'ny commune urbaine Antananarivo ny samva. Nomariany filoalefitry ny anteneram-pirenena ihany koa fa tsy mbola nahazo ny vola fanohanana subvention ny commune Antananarivo renivohitra izay manana sata manokana. Hatramintsika amin'ny teny izao dia tsy mbola nahazo subvention sahaza anazy ny commune urbaine Antananarivo ary mino fa maro koa ny commune tsy nahazo zany subvention zany commune nahazo subvention exceptionnelle moa misy kanefa izay tia nomena. Manitana atranjy ny tokony resan'ny rehetra andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna izay antoky ny fahasalamana ny député Tine voafito amin'ny boribory voalohany.